Fa eo amin'ny resaka famatsiana rano kosa indray dia toerana maro no niharan'ny fahatapan'ny rano na tsy fahamampin'ny tosiky ny rano ny herinandro lasa teo. Tokony hiverina amin'ny laoniny amin'ity herinandro ity izany famatsiana rano izany raha ny fanamarihana izay nentin'ny tompon'andraikitra amin'ny famokarana rano eo anivon'ny orinasa Jirama. Efa tokony misy fiatsarana izany manomboka amin'ny herinandro ambony fa efa eo am-panamboarana izay faritra Atsinanana Antananarivo Mangakely, Andraisoa sy amin'ny faritra iny zany, ny any amin'ny faritra Atsimo koa zany miverina amin'ny teo aloha ny fahazon'ny rano. Efa misy fotodrafitrasa fanampiny ataon'ny Jirama koa zany, misy any Mandrosia izay fanamboarana teo dia misy any Akadivorobe koa eo ampamitana azy dia manampy an'ilay famatsiana rano Antananarivo zany ireo fotodrafitrasa ireo. Dia misy koa ny tetikasa ao anatin'ny drafitrasa izay hotanterahana amin'ny fotoana manaraka araka ny vola izay entina manapaka ampiasana sy izay.